Miarabantsika rehetra. Ity stand ity moa zany dia stand ny GSTM, professionnel de l'agroécologie. Izahay dia misehatra anatin'ity taranja anankiray ity izany hoe fiarovana ny tontolo iainana sady mamboly no adapté amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny GSTM dia association anankiray, efa 20 taona d'expérience zany 20 ans d'expérience amin'ny GSTM ankehitriny ary amin'ny association anazy dia manana membre misy 20 zao nisan'ny membre anay tamin'ny 2025 no niditra membre faraparany ny fanampina omenay membre dia manome fanampina izay amin'ny resaka coordination sy expertise manao interface entre recherche et développement zahay manome formation, manome conseil technique ary manome ihany koa manao animation raha ohatra ka izany mangataka ny tantsaha ahoana moa zany ilazana an'izany. Raha ohatra ka mangataka ny membre anay na eo anivon'ny projet anay hoe mba omeo tantsorika izay amin'ny lafin'ireo izay nitanisaiko ireo dia afaka omenay soamantsara ilay izy satria izay moa ny andraikitray izay ny asanay amin'ny association ny GSTM koa tsy inona dia rariny raha mahazo an'ireo zavatra ireo ny membre ny GSTM. Ankoatran'izay ny GSTM dia miezaka miala tsikelikely amin'ny resaka hoe fampiasana produit chimique. Ny produit chimique tsy inona tena hitantsika hoe be dia be mampiasa anazy nefa misy fiantraikany ilay izy rehefa tonga any anaty viliantsika zany ilay sakafo dia hitantsika mihitsy hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ilay izy. Fiantraikany ratsy ny resana fa tsy tsara dia miezaka miala tsikelikely amin'ilay izy. Misy norme respectena zany, misy tahana produit chimique limite miezaka zany hoe supprimena tanteraka amin'ny fampiasana produit chimique nefa ny tantsaha manko tsy afaka hoterentsika hoe miala tanteraka amin'ny fampiasana produit chimique fa dia miaina tsikelikely eny ny agroécologie tsy inona tsy hoe zavatra mipetraka hijanona eo foana fa transition, izany hoe lalana avy amin'ny pratika taloha mankany amin'ny pratika tsaratsara, izay no tanjon'ny agroécologie. Mahaliana ilay resaka GSTM fa ahoana no atao mba hahatonga ny tantsaha iray ho mpikambanao aminareo? Hatreto aloha zao ny membre ao anatin'ny GSTM dia ONG ny ankabeazany na fikambanana miankina amin'ny ministera, miankina amin'ny fanjakana ka tsy mbola nisy angambany hoe tantsaha mandeha tsirairay ohatra fa mety hoe association mila mikambakambana kely mba ahafahana manamora koa ny fifanampiana anatin'ny GSTM. Aiza no mety ahitanareo dia mety mahazo fifandraisana be? Eny tompoko, ny GSTM dia association manana foibeny eto Antananarivo renivohitra any Ampasanimalo. Misy moa zany brochure afaka zaraina raha ohatra ka fa misy ny site web ny GSTM koa ahafahana mijery hoe inona daholo mahakasika ny GSTM. Ny site web izay hoe gstm-mg.org zay ao ny site web ny GSTM mahakasika anazy ao anatin'io daholo. Ny ahitana anay koa ankoatra ny any Ampasanimalo izay tsy inona tena manana antenne régionale ohatra hoe ny Vakinankaratra zao manana projet izay any toerana any dia manana antenne izay misy antenne koa any Vondrozo any Farafangana afaka ahitana anay ohatra fotsiny izay. Fa raha ohatra ka tena te hifandray amin'ny GSTM mba ahafahana mahazo contact hiresadresaka, ahazo conseil technique zany omena maimaimpoana izany conseil technique izany misy contact afaka raisina eny anivon'ny birao anay afaka omena. Zavatra anankiray tena hitako hoe intéressant koa tsy ho an'ny GSTM irery fa satria fifampizarana moa ny agroécologie fa tsy ho tazomina ho an'olona mitokatokana akory ny fahalalana dia misy site web anankiray izay, site web manaboost.net, w anankitelo .manaboost.net. Ao anatin'ny site web io dia tena ahitana karazana fahalalana, documentation mahakasika ny agroécologie eto Madagasikara. Ao anatin'io site web io misy mpikambana be dia be ny mpikambana ny acteur ny agroécologie eto Madagasikara zany tena maro ny efa ao anatin'io, maro dia maro documentation moa zany samy mampiditra ny azy ka ahitana zany zava-misy tena eto an-toerana tena mifandray amin'ny terrain, tena mifandray amin'ny tantsaha tena eto an-toerana zany.